Fiangonana Croix Tampasi Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity alatsinainy fa 17 ny volana Martsa ity, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tsirairay isambatan'olona. Alohantsika dia andrendray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rapsody izay ampitondraina ny lohateny teny feno fahasoavana sy fitiavana. Hitantsika ao amin'ny Efesianina 4:7-20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka tsy haloaka ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazoany mihay ny fahasoavana. Inona no karazana teny miloaka ny vavanao? Teny feno fitiavana sy fahasoavana ve, sa teny manindrona toy ny sabatra? Hoy ny Baiboly ao amin'ny ohabolana 12:12. Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindron'ny sabatra, fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ity fanany no fiainanao. Ny teninao dia manasitrana ny fomaratra sy mamerina amin'ny laoniny ny torotoro. Aza manonona teny manakorotana ny hafa sy manaisotra ny fahatokisan'ny tenany, manohana, manandratra, mitahy ary manompoa amin'ny fahasoavana ho an'ny hafa amin'ny teninao. Ny vavanao dia fitaovana nomen'Andriamanitra anao ho fampandrosoana fa tsy ho an'ny valifaty, fankahalana na teny ratsy izay miteraka fifandirana na fisarahana. Raiso toromarika avy amin'i Jesosy, teny mampahery, manorina, mampionina, manentana ary manetsika fanahy hatrany no nitenenany. Ireo izay nandre azy niteny tamin'ny andron'ny Baiboly dia tsy afa-po fa tena hiaino azy foana. Na ny olona tsotra aza araka ny Baiboly dia nihaino azy tampifaliany. Hoy ny Marka 12:17. Nitondra fanamaivana, fanantenana, finoana ary fitiavana ho azy ireo ny teniny. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Efesianina 4:17-17, mba hitoerana Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka maka tsara sy iorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara ny sakany sy ny lavany, ary ny hahavony sy ny alaliny, ary hahalala ny fitiavana Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ny hoe feno an'Andriamanitra dia feno fitiavana, satria Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia arotsaka ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa miseho amin'ny teninao sy ny fihetsikao. Noho izany, fantaro ny teny mahafinaritra sy feno fitiavana. Ny olona rehetra anisan'izany ny ankizy dia tokony hahazo aina eo aminao, satria fantany fa ny teny rehetra avy aminao dia manangana azy ireo sy manatsara ny fahatokisan'ny tenany. Ny fiainanao dia tokony ho fitahiana ho an'ny rehetra. Manapahevitra ho lasa loharan'ny fiadanana sy fifaliana. Taratry Kristy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Tsy midika akory izany fa ho faly aminao daholo ny olona rehetra. Na dia Jesosy aza tsy nieken'ny olona rehetra, misy ny nanohitra azy, na dia teo aza ny fahatsarana. Aza vela hanova ny fifantohanao anefa izany. Avelao ny asanao sy ny teninao hitondra fahasoavana